fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny vivany lehibe indray lasa nabavamalala ny anao amintsika amin'izao fotoanandro izao. Fa alibe indray tena komena aminao eto androany ary dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tonga tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia teteny aminao aho hoe tonga soa ianao ary mahareta hatramin'ny farany. Tonga indray eto amin'ny fandaharana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandaharana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia ny fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy. Dia raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra kory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany raha isotombona anao mihitsy mbola mety ahitanao an'izao hoe amin'ny alina any amin'ny toerana izay misy anao any dia mbola mahita tenin'Andriamanitra ianao mbola mahita tenin'Andriamanitra, mbola mahita afaka mihaino toriteny ary havana malala fa soavana izany ary tsy tongatonga fotsiny eto ianao fa za mihitsy fa efa zavatra efa voasolatr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izao fotoanan'io izao. Ko dia tahiny tompontsika mianakavy dia rabantsika rehetra ihany koa izay efa paketo dia tahiny tompo ranabavintsika Sylvie. Ranabavy Sylvie niditra voalohany teto androany ary dia tononona anao ny fiadanana amin'ny tompo ary tahaka ny mahazatra antsika moa dia ranabavy Sylvie zany miaraka amin'ny olona rehetra izay any Madagasikara dia omena tsodrano mahafinaritra be izy androany eo amin'ny bokin'i Ezekiela 7:30 andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Ezekiela 7:30 andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20 mena ranabavy Sylvie sy nareo rehetrarehetra izay any Madagasikara rehetrarehetra ka tonga mijery an'ity fandaharana ity eto androany izay mivaky izao minaran'i Jesosy. Ary anao fanekem-pihavanana ho azy ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany. Ary ametraka sy amaro azy sady ametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Ary ny taberina keliko eo aminy ary zaho no Andriamaniny ary izy oloko. Ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izany Jehovah no manamasina ny Israely ary ny isiny ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Alleluia. Averiko ary anao fanekem-pihavanana ho azy ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany raha metraka sy amaro azy aho sady ametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Ary ny taberina keliko dia eo aminy ary zany ho Andriamaniny ary izy oloko.
ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izao Jehova no manamasina ny Israely amin'ny sin'ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay anao fitoerana masina eo aminareo any Jehova Andriamanitra ary anao fanekempihavananao amin'izay dia fanekena mandrakizay ranabavy Silvis nareo rehetra any Madagasikara ka dia tahiny tompo ianareo Marina Tiana Lovlitina Erika Raka tonga soa i Razana Monika Koda Leoni Sonelina Fabiola Rodine Marie Lovlitina Nambiny Tsomakrina Kadaka Malala Erika Raka tonga soa Angelina Diamond tonga soa ihany koa Yama Soameva Itody Raounso tonga soa ihany koa Marie Hortensine Angelina Diamond Nambina Tsiriambaramiela tonga soa Mami tonga soa ihany koa Iaja Tomona tahiny tompo izako Mina tonga soa Rantanina Marie Charline $100 Tozy Jesosy mandrakizay Angonirina Andrena Solo Anjas Kapatichi Koda Leoni Ranabavlina artizana de Madagasikara tonga soa Felona Rakoto ao ihany koa Ifanilo Zafandramanana ao ihany koa Erika Anatra Angelina Rodriguez Falra Ertovo Marijo tonga soa daholo sika menakavy dia samy tahiny tompo mahereza daholo melo zahatrehitra aloha dia andolotsika Amerika ny fotoana ampelantan'Andriamanitra andolotsika ivavaka tsika miaraka amin'ny ranabavitsika Koda Leoni dia aveo ihany toroteny izay hoentin'ny ranabavitsika $100 fa alefatsika aloha nira fa izay dinitsika nira rehefa aveo dia aveo amelapelatra ny ten'Andriamanitra dia ivavaka eto ranabavy Fabiola marana ny fotoana rehefa aveo eny ary tahiny tompo Eliana miary ny aina mampionina ireo mbola tsy voaravako teo tonga soa daholo ndao ary no ivavakantsika dia rehefatsika anomboka ny enohira sitra amin'ny ten'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy Koda Leoni anao ny fitenenana Pastera tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandarina vavaka fiambenina zao dia mbola hiary vavaka tsika mitrahantsika ny fotoana eo am-pelantagnan'Andriamanitra ry Andriamanitra renay tsara indrindro sotranao izay midira mankalazy manome ny voninahitry ny anaranao satria mbola nitantaninao sy ny vimbeninao natratraranay izao fotoana zao Jehova tsy niherinena ny tanjakezany fa fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy mbola afahanay tonga eto Jehova Andriamanitra ary mbola nomenao connexion Jehova Andriamanitra afahanay anaraka izany Jehova Andriamanitra misaotra Jesosy malalo ankehitriny Jesosy malalo ary mbola ifampahery amin'ny teninao Jehova Andriamanitra ary mbo engane Jehova Andriamanitra hipakamponay tsirairay avy izay teny izaraigna eto dia mangataka ny fanatrehanao Jesosy malalo amin'ny zavatra rehetra ataonay eto sy ny connexion anay sy ny fitaovana indesina amin'ny tanterahina izany Jehova Andriamanitra ary mbola aminao za Jehova Andriamanitra raha misy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao izay rehetra nataonay tamin'iny tontolo andro iny mamindrafo aminay mamelailoko aminay dia mangataka ny fanatrehanao Jehova Andriamanitra raha tsisy ny fanatrehanao Jesosy malalo amin'ny zavatra rehetra ataonay eto dia zava-poana izany Jesosy malalo ary mbola apetranay am-pelantagnanao koa Jehova Andriamanitra izay rehetra mbola any an-dalana sy izay mbola miasa mandraharaha anao ny ampifaingany dian'izy ireo Jesosy malalo mba ho tonga aingany dia ary mba tsy ho very foagna Jesosy malalo ny fanarahanay anao sy ny fotoagnanay eto Jesosy malalo petraka am-pelantagnanao koa Jehova ny mpanomponao izay tondra ny teninao eto Jesosy malalo ary ikasika amponay toetra amponay tsirairay avy dia koa Jesosy malalo hitondra vavaka firenena pastera melabelatra ny toroteny Jesosy malalo mbo tsy ampiainy foagna izay Jehova Andriamanitra fankatoy ny teninao Jehova Andriamanitra ary ianao Andriamanitra ny ampiteniny izay
hitondra teny ampahiry anay eto Jehovah Andriamanitra dia voninahitra anay ho anao irery fiadanana ho anay olombelona. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka andranam-pavy Kôdaleonitsika tao anatin'izay vavaka matsiro mamy izay netiny nanomboana ny fotoana izay dia tahiny tompo ianao tombotsy izay mitombo fahasoavana Jesosy hamaly fity tamin'ny asanaman'Andriamanitra izay nataonao teo. Rolianisa Rantanile Marie Charline efa narabaiko teo, tonga soa Daniela Elizatsiala, tonga soa ihany koa Ravaka Nana Ihaja Domony efa narabaiko, Fabiola efa narabaiko. Tahiny tompo daholo sika menakavy. Aleluia. Faly ngezay mahita anareo faly tena faly. Dia zao rapitso azadino fotoanantsika rapitso rapitso tsika misy an'ilay fandarina kilalao mahafinaritra rapitso, ilay karazana hoe question pour un champion kely ara-pilazantsara kely ataontsika eto misy fanontaniana 10 apetraka rapitso dia ataontsika ohatrany tamin'ny herinany mandeha ny fanontaniana ray dia 4 secondes moa le tak 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 dia tapitra iny dia mandeha indray fanontaniana faharoa dia ohatr'izay ihany andaminantsika azy ohatrany tamin'ny heriny ihany dia mianatra lesona tsara daholo fa dia mba hisy azo amin'izay ny cadeau rapitso. Ny cadeau efa ny ampy efa dia kanareo maly fa raha nambavitsika Suizelle avy tany Madagasikara mantsy izy efa tonga ny Suisse omaly tamin'ny maly zareo tonga somatsara ny Suisse izy telo mianaka dia raha nambavy Suizelle anolotra lambahoany. Aleluia, anolotra lambahoany izy atao cadeau ho an'izay mahazo rapitso zany misy clé USB, misy le poketra naseho taminareo fa tsy etsomo le poketra fa ho aseho indray rapitso re poketra ara-malagasy reny dia misy t-shirt aki radio dia afaka asina CD mampionina ihany koa raha misy mbola mampiasa CD any aminareo, misy VCD mampionina dia lamba ho an'ny Suizelle. Reo zany afaka atao loka atao dia mifidy nareo izy amin'ireo ny loka telo raha mahamarina ny telo mahamarina ny 10 voalohany zany tsisy diso dia mahazo cadeau rapitso. Ka dia rapitso tsika mineto rapitso manomboka amin'ny valora sasany ny fotoanantsika rehefa zoma isaky ny zoma dia manomboka amin'ny valora sasany ny fotoanantsika satria mandeha aloha ny misy andrata ataony mampionina dia miasaka mivavaka fiambelana rapitso. Ka dia manatena antsika rehetra rapitso ilalao daholy Aleluia. Dia tahiny tompotsika Soameva ohatra mbola sy narabaiko teo, raha Alain sy anabavy mihaja ohatra mbola sy narabaiko teo tahiny tompo daholo. Izy koa mbola Kadaka Malala, Zamina kamaradin'i Jesosy tonga soa, Ravaka Nana efa narabaiko dia zay Marie Hortensine efa narabaiko daholo. Hitarina kely olo le fotoana dia afaka mamaly daholo samy matokotsika. Le izy zany rapitso nareo dia misy ny olona moa tsy afaka mijery Google fa ho anareo izay atia manana connexion dia mijery Google nareo dia lasa dia hitanareo foana ihany ny valin'ilay izy dia lasa ohatrany hoe nanareo ny mety tsy fiera amin'ilay hoe fandresenareo avy hoe zay ny atao efa ny tena tanjona amin'ilay zany dia mba ny hamakitsika baiboly sy ny aizantsika baiboly aizantsika tenin'Andriamanitra. Io moravana na olona aiza moa ary hoe tsy afaka hijery amin'ny internet hoe iza no vadin'ny Davida voalohany ain'ny internet zany hitantsika amin'ny internet zany fa mba mba homenamena ony zany le fantany mba hiomana andranabaviny Lina. Aleluia. Tahiny tompo alitsika rehetra ndalo ataontsika tirity atsirevako andraraha Jonathan izy teva ao hoe raha laha Jonathan zay atsirevako azy izy moa dia anisany mba mpitondra hira vaovao eto ndo mba inotsika re tirity nataony tamin'ny sabata tamin'ny commencement akira mantsy izy ty dia mba mahafinaritra re tirity eno hiritsika dia ao anatin'ny tirity anao hiomana tsara ka baiboly sakatoerana tsara maka voanjo raha ohatra ka misy ny tsakotsakoana ao tokantrano fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo dia hiditra famelabelarina ihany koa. Meno finaritra ary tsika rehetra dia tahiny tompo daholo. Aleluia, amen.
Alleluia. Sotran'Andriamanitra sika amin'izany hiri zany a, mahafinaritra loatra iny hiri iny a, tena nahakasika ny foko mihitsy iny hiri iny tamin'iny a vao zaho tenaka hoe tamin'ny sabata teo vao nanao iny hiri iny nisy iny hiri iny. Sotrandrara Jonathan sika nitondra an'iny hiri iny a, tahiny tompany ianao. Misy mbola tsy voaravako ino idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, ohatry efa narabaiko daholo eo. Lovlitina narabaiko. Zaho rehefa nateo nanovy. Zaho omaly a somary reradreraka kely a dia tiany Lina koa le hira, misaotra ny Lina. Dia mba zareko kelinareo le novy le novy moa zavatra efa voasoratra foana ihany fa taitra be mihitsy ateo. Avy niasa zany a, dia avy nanao an'izy tokony natao rehetra rehefa avy niasa, dia nitsotra kely teo am-pandriana. Vetivety kely dia resy toro to dia torimaso lalina be mihitsy. Dia vetivety kely koa to dia nanovy. Dia manovy ny ary avana manao zoom miaraka aminareo rehetra rehetra eo ony zao miara manao zoom aminahako daholo.
dia eo ampitariana vavaka ohatrany ampitariana fiderana tsy haiko tsony dia retsiketsika be ny telefonako dia misy feo be mipopoaka be dia hoy zony ny ankizy hoe ohatra misy feo be misy bruit be any amin'ny pastera zay hoe ienonareo eo no le bruit dia tampotampoka teo amin'izay orory-tany mahatsiravina tsy nisy ohatr' izany amin'izay orory-tany tena mahatsiravina dia hitany ankizy le telefonako mihetsiketsika dia mihetsiketsika koa ny aminareo dia loza fa tena misy dozo ny avantsy anareo maheno tsara be nareo orory-tany koa venany aminareo mamalo dia orory-tany koa nety dia mahita trano mirodana daholo ny trano tena taitra be mihitsy tamin'ile nofy any nofy mitsotsotra kely fotsiny dia manofy inona moa zara-tiana tongavana dia zao ndao hivavaka foana fa akaiky Jesosy ary rehefa mitena izany moa tsika matetika dia hoe eny efa fantatry izany fa ho akaiky izy fa ohatra efa hatramin'ny andro ny mpianatra nefa hoe akaiky Jesosy fa zany mbola miteny amintsika foana hoe tena andao hiomana fa tena efa akaiky efa akaiky Jesosy orory-tany zany dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa mafy tsy mbola nisy ohatr' izany itsika ity zao tontolo zao ty dia hiatrika an'izany ny faniriana dia zao isika tsy hiatrika an'izany alleloia fa isika amin'izany efa aiza tsika amin'izany raha mijoro tsara dia efa alain'ny anjely alleloia dia hivavaka azakiviny mivavaka andao hanompo an'Andriamanitra mahafinaritra fa afangan'Andriamanitra ty fotoana iainantsika ity ohatrany tsy mampino ry havana hoe raha afaka pitro sahady dia sabata indray nefa ohatrany hoe vo tamin'ny fakomaliny tsika niatrika sabata tena variana mihitsy mahita ny herinandro tena tsy haiko anareo raha mahatsapa oatra anahy fa za aloha dia tena mahatsapa hoe tena miazakazaka ity herinandro miazakazaka ny fotoana amin'izao fotoana zao vetivety kely io zao tsika miditra volana marsa tena teneko anareo tsy hitahita kory io dia tonga ny Paska première semaine ny volana avril tsika natateraka Paska tena vetivety dia tsy ela kory indray ao aorianan'izay Paska zay dia efa manomana ny fandehanana ty nareo izay rehetra ka ty fa hanao Pentecoste tena mahafinaritra be tsika isiafo tena irehatra tena hitambatra eto indray ny vainafo rehetrarehetra tonga ny vainafo avy any Bordeaux avy any mety ho avy ny avy any Allemagne ho avy ny avy any Italie alleloia ho avy ny avy any Ardèche ho avy ny avy any Rennes ho avy ny avy any Saint-Malo ho avy ny avy any alleloia ny avy any Chartres ny avy any Paris ny avy any rehetrarehetra any mba zany ny faniritsika dia izy fanafitambatra dia isy afy rehetareta aiza amin'ny avatarantsika raha raha io Pentecoste farany ndre Madagasikara ny avy any Madagasikara Canada États-Unis alleloia ho avy daholo Chine Koweït alleloia misokatra anareo ny tokatranonay amin'io ny tanjotsika dia zao zay rehetra tonga eo indray dia andray lelafo ny any Saodia alleloia andray lelela mitarehinafo dia ny fanahy masin'Andriamanitra raha io tokoa moa Pentecoste farany ahoana ry havana raha hoe io zany ny Pentecoste farany ho tanterahantsika aty ambonin'ny tany mety tena mampitehezaka ndao hiaraka iona ndao iona dia ndao tena hivavaka fa ny zavatra azo antoka dia zao efa afangan'Andriamanitra ity ten'Andriamanitra tena dia milaza fa zao fahoriana iainantsika zao nge ravana hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa noafoezina zany no ny amin'ny olom-bavontsy dia noafoezina ka le noafoezina nge dia io zavatra mandeha aingana be iainantsika io hoe tamin'ny ianao zao mandalo ady ianao ny ray andronao vetivety tapitra ihany ny ady izany tso tapitra ny andro anankiray vo tamin'ny latsinainy vo aingana kely mieritritra hoe latsinainy androany tsy maintsy vita raha ty latsinainy ty tsy maintsy mandalo latsinainy vo tonga ny sabata androany efa laka misy sady zahako any amin'ny asa mandraravy tena teko vetivety dia tonga io arivo
vetivety toy io arivo ndotsika ny avy any amboazy ao eme manambotso eme manambotso koa ho avy a alleloia pentecoste alleloia rinambinina ry soameva zay tao Frantsa ry aina ry fiainana rakoto ry valra heritovo ravaka nanako nge tonga taty tamin'ny Pasika alleloia ataontsika mahafinaritra be io ary amin'io dia ny tanjona tonga ny zoma daholo na amin'ny pentecoste io tonga ny zoma daholo nareo zay tonga dia miara mitandrina manao misy-andrata miaraka tsika alleloia dia miara mitandrina sabata vita ny sabata makaina mitsotsotra miomankomana amin'ny fotoam-bavaka pentecoste raisana ny fanahy masina rolianisy koa tonga taty tamin'ny Pasika ho avy very rolianisy amin'ny pentecoste alleloia ho tahiny tompotsika ry ranabavy Roseminana tonga taty hatramin'ny vadiny fa vady moa nanatitra azy alleloia tahiny tompotsika rehetrarehetra hanomana an'izany tsika vetivety zany dia tonga zao dia efa manomana ary amin'io tsika ny anao an'le klipy anankiray le nyresantsika tao amin'ny groupe zay maresy raiky izy dia efa samy mivonona amin'le akanjo alleloia fa amin'io tsika mety hanao an'le klipy tsika iny alleloia tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika dao mpanzotsika ny anabavintsika $100 hitontsika anatin'ny ten'Andriamanitra dia menofinaritra tsika rehetrarehetra aveo tsika hiditra amin'ny famelabelarana mahireza daholo dia samy tahiny tompo dao ary ampanzotsika ny anabavintsika $100 avy any Koweït izy no hitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra dao ary menofinaritra daholo ranabavy $100 anao ny fitenenana tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy tsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy mpiaino avavaka fiambenana dia manonona fiadanany Jesosy Kristy ho antsika rehetrarehetra izay manatrika eto amin'izao fotoana izao fiadanany Jesosy anie ho anapaka mitokany tranontsika rehetrarehetra izay mandray ity fandaharana ity dia misaotra amin'ny pastera nanome fitenenana dia raisiko fahasoavana lehibe no zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika androany izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia hitanao amin'ny bokyny Isaia 5:10 vakintsika manomboka amin'ny 9:1 Isaia 5:10 vakintsika amin'ny 9:1 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola nikaiky izy halleluia amen. Ity tenin'Andriamanitra ity dia hoentintsika hifampahery androany itsika dia hifantoka kokoa amin'ny fitadiavana ny Jehova ny fitadiavana n'Andriamanitra satria matoa hoe miteny hoe mitadiava satria misy ny olona tsy mitady dia miteny tenin'Andriamanitra eto hoe mitadiava dia ny mbola hita izy ino moa izany mety ho avy ny fotoana ry havana mety tsy ahitantsika na dia hitady tahaka ny ahoana azy atsika mety tsy ho hitantsika amin'izany fotoana izany miantsoa azy dia ny mbola nikaiky izy miantso maniraka atsika tenin'Andriamanitra eto hoe miantso tsika rehetrarehetra eto samby saonantsika Andriamanitra samby nomeny hery fahasalamana nomeny vava nomeny hery atsika afahantsika miantso an'Andriamanitra dia ny mbola nikaiky izy satria mety ho avy ny fotoana indray androany mety tsy ho akaikintsika izy mety tsy manana tsy fahafahana mihitsy isika hitady an Jehova na hiantso azy satria tadidi fa manampetra ny zavatra rehetra fa itsika rehetrarehetra izay voreto fa mbola tian'Andriamanitra tsika mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra mbola matozo ao atsika eto mbola afahantsika miantso satria miala nenina amintsika Andriamanitra satria ny fomba fitiavana be mihitsy ity tenin'Andriamanitra ity raha tadidintsika tena afela be ity tenin'Andriamanitra ity efa tato nefa tsika tamin'izany fotoana izany nanahoana dia au contraire mihitsy zavatra nataontsika tamin'izany dia variana tsy mitady mihitsy tsy miantso mihitsy fa amin'izao fotoana tsara amin'ity andro farany ity hiantso antsika tsy ampy isika mipetraka hoe za kristianina tsy mila miantso izany fa tadidi Jehova dia mila tadiavina tsy hoe Jehova andeha ndondona varavarantsika ity moa hoe mba vavaha amiko tsy tahaka an'izany Jehova ry havana fa
atsika mila mitady azy. Alleluia. Ndonitsika riavana dia jery ny tantara anankiray dia misy tantara any Baiboly any boky Lioka any boky Lioka faharoa vakintsika manomboka amin'ny andininy fahatelo amin'ny efapolo farantsika amin'ny andininy faharaiky amin'ny dimampolo. Raha vakintsika zany tena Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry niverenan'i Josefa sy Maria ary Jesosy nakany Nazareta nitondra zafady. Niverenan'i Josefa sy Maria ary Jesosy nakany Nazareta sy nitondran'i Jesosy niakatra tany Jerosalema rehefa 12 taona Jesosy. Alleluia. Iny riavana ny soramandry. Dia vakintsika manomboka amin'ny andininy fahatelo amin'ny efapolo manao hoe ary rehefa tapitra izany andro zany ka nody izy Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatra ny ray aman-dreniny izany ary satria nataony fa niaraka niarady taminy izy dia nandeha lalana indray andro vao nitady azy tamin'ny hava sy orom-pantana ary noho tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy ary rehefa afaka hatelona dia hitany teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy nipetraka teo fovoan'ny mpampianatra ka nieno sady nanontany azy ary talanjony izay rehetra nandray azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliny ary raha nahita azy izy dia talanjony tao ny reniny taminy anaka nahoana no nanao toy izay taminay ianao izato alaindrenao sy izaho mitady ianao fa hoy izy taminy nahoana no nitady ahy ianareo tsy fantatra reva fa tsy maintsy ho eto an-trano iray koa nefa tsy azon'ireo teny izay nolazainy taminy ary niara-nidina taminy nakany Nazareta izy ka nanoa azy ary reny dia nitahiry izany teny rehetra izany tao ampoly. Halleluia. Teto riavana dia efa hentsika loatra ity tantara ity dia tantarany Josefa sy Maria ary Jesosy. Izy telo mianika rehefa dia nanana programa ho an'ny Jerosalema. Dia isan'ny taona moa efa fataony izy ireo zany dia any Jerosalema no anaovana firavoravoana rehefa Pasika dia miakatra any Jerosalema izy ireo. Avy any Nazareta izy ireo dia miakatra any Jerosalema mandeha manao Pasika firavoravoana dia tondra ny fotoana dia nandeha izy ireo dia niaraka tamin'i Jesosy teto efa 12 taona. Efa 12 taona Jesosy teto sady efa feno fahendrena izy efa nihahery feno fahasoavan'Andriamanitra izy dia niaraka tamin'i Josefa sy Maria teto dia lasa izy ireo nakany Jerosalema. Rehefa tonga tany Jerosalema izy ireo dia efa vita ny zavatra nataony izy ireo tany dia iverina hody any Nazareta tanànan'izy ireo. Dia rehefa iverina hody izy ireo dia lasa kanjo sy Jesosy tsy mbola niody Jesosy fa mbola nipetraka tany Jerosalema teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra. Fa Josefa sy Maria dia lasa izy ireo nandeha izy ireo mivady dia lasa mandeha. Fa Jesosy tsy niaraka tamin'izy ireo dia lasa nandeha teny izy ireo lera ray roa lera ray andro mihitsy tsy niaraka tamin'izy ireo Jesosy fa tsy fantatra izy ireo mety tsy satria Jesosy efa 12 taona fantatra antsika ray aman-dreny zaza rehefa 12 taona dia efa be afa-tsy zaza hoe katsikatsina dia tinana rano dia efa tsy zaza tao an'izany dia zaza efa malala miteny hoe mama dia omeza rano dia tinana sakafo dia zaza efa malala an'izany zaza 12 taona izany. Fa Josefa sy Maria reto tena hoe fanandreo azy hoe efa lehibe efa mahafantatra zavatra ilainy dia tsy niresaka tamin'i Jesosy mihitsy izy ireo nandritra ny andro ray mihitsy dia niresaka fo Josefa sy Maria mety niresaka teny an-dalana teny fo izy ireo dia nieritreritra izy ireo fa manaraka faravaha fo Jesosy nefa kanjo tsy niaraka tamin'izy ireo dia fantatra izy ireo fa tsy niaraka tamin'izy ireo Jesosy piky ray andro dia fantatra izy ireo fa tsy teo Jesosy dia lasa izy ireo nandeha nitady izy ireo dia nandeha tamin'ny olo fantatra satria nieritreritra izy ireo fa janoany amin'ny havany na olo fantana kanjo tsy tany nahitan'izy ireo Jesosy. Kanjo tsy tany Jesosy tsy tamin'ny olona nieritreretiny Maria ahitana azy tsy tany Jesosy dia lasa indray izy ireo niverina niakatra tany Jerosalema indray
dia rehefa nandeha izy ireo dia tany no nahitan'izy ireo Jesosy teo amin'ny 15 tempoly vakintsika ne amin'ny 19 manao hoe ary nahita azy izy dia talanjona ka hoy reniny taminy anaka nahoana no nanao toy izany taminay ianao he izaho to alahelo-ndrenao sy izaho mitady ianao fa hoy izy taminy nahoana no mitady ahy ianareo tsy fantatra rehefa fa tsy maintsy hoeto an-trano raiky aho halleloia nahoana teto Maria dia seka no metsiny Jesosy satria tena tanatina alahelo izy ireo tanatiny tebiteby izy ireo mitady an Jesosy satria tsy diso fanantenana izy ireo satria nieritreritra hoe niaraka tamin'izareo foana Jesosy dia niverina indray dia somary nanome tsiny kely an Jesosy izy ireo fa manina ianao ohatran'izao zanako fa zay nieritreritra hoe niaraka tamin'ny foana ianao hoe mety tena zay ny reniny teto fa nivaliany Jesosy mazava tsara teto fa nagnino izy anareo mitady aho tsy ianareo fa tsy mety ho ato an-trano raiky fa nefa tsy fantatra ny Maria zavatra teneniny teto halleloia iny ry havana ny tantara iny tantaran'i Josefa sy Maria ary Jesosy androany itsika ry havana dia ngala lesona amin'ity tantara ity satria Josefa sy Maria dia endrika isika kristiana endrika isika zay efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy itsika ity Josefa sy Maria ity ary ny tempolin'Andriamanitra dia endrika ny famasinana ary Jerusalema dia endrika ny fanatrehan'Andriamanitra halleluia amen atsika ry havana dia misy fotoana tokoa atsika indrindra amin'izao fotoana izao dia be rena atsika indraindray dia tsy mahatsapa hoe hivavaka indraindray tontolo andro mihitsy tsara mivavaka dia mandeha ny fotoana tena hoe tsy miresaka amin'ny Jesosy mihitsy satria mieritreritra atsika hoe efa mpanompon'Andriamanitra efa mandeha ho azy zavatra rehetra indraindray kanjo tsy ao anatintsika Jesosy indraindray afantarantsika hoe tsy ao anatintsika Jesosy voalohany ny fiadanana aloha tsy ao anatintsika tahaka ny Josefa sy Maria teto dia hoy izy ten'Andriamanitra izaho to alahelo ny rainao sy izaho izy tena feno alahelo izy ireo ary tadidiny ten'Andriamanitra milaza hoe tsy mahavita isika manao ninonina raha tsisy an Jesosy tsy mahavita manao ninonina isika raha tsisy an Jesosy ho antsika zay efa nandray an Jesosy zany tsy mahavita ninonina isika indraindray tsika eo amin'ny fiainantsika dia mandalo ady isika problème foana tsisy fiafarany ary ao anatin'ny tebotebo foana ary mety sambany atsika mahelo fa misy indraindray olo fa mivavaka dia lasa mamofo mihitsy kivy izy satria tsisy fiadanana tsisy tena kivy tanteraka izy hiatrika ady satria tsy ao Jesosy raha tsy ao Jesosy dia kivy itsika ady hiarahantsika amin'olona rehetrarehetra tsy maintsy lalovana amin'ity zao tontolo izao ity fa raha tsy Jesosy ny ao dia tsy vitantsika izany resy lavatsika tsisy fiadanana isika dia zany raha tsisy an Jesosy dia eto Maria rehetra tsy mipetraka hoe tsy hitan'izy ireo Jesosy dia tsy mipetraka hoe ay avela fa Jesosy dia ho an'ny Nazareta fa zay no mony anjara tsy hita izy dia tsy mijamina n'izany izy rehefa nitady araka ny ten'Andriamanitra zay nivakintsika teny tany amin'ny boky Mesaia hoe mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy miantsoa azy dia mbola nikaiky izy dia nanao an'izany Josefa sy Maria teto dia lasa nandeha tany Jerosalema niakatra indray tany Jerosalema ino endrika izany dia niakatra izy ireo amin'ny fiainam-panahintsika dia ilaina foana itsika makatra ara-panahy ilaina foana itsika makatra ara-panahy ary izany tempolin'Andriamanitra zany dia endriky ny famasinana tsy toerana rehetrarehetra ry havana no ahafahantsika ahita ny fanatrehan'Andriamanitra tsy toerana rehetrarehetra ahafahantsika ahita Jesosy ry havana tsy toerana rehetrarehetra satria Jesosy dia eo an-kianjan'ny tempolina tany Maria sy Josefa azy isika dia tempolin'Andriamanitra isika rehefa tempolin'Andriamanitra isika dia zavatra tonga anatintsika dia tokony hoe hanamasiny tena isika hoe zavatra anankiray rehefa momba Andriamanitra zany hoe tonga
ny zavatra tokony tonga anaty saintsika hoe masiny zavatra momba an'Andriamanitra zany. Amin'izao ilaintsika ny manamasiny tena amin'izao andro faran'izao. Mila famasinana tena isika no mitady an' Jesosy ry havana, satria tsy toerana rehetrarehetra mitady an' Jesosy sy Maria. Josefa sy Maria teto tamin'ny havany, tamin'ny mpantany, nefa Jesosy tsy tany fa teo an-kianja, teo amin'ny tempoly, teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndeo tsika hiakatra ara-panahy ry havana, ndeo tsika tsy hipetraka amin'ny hoe za efa kristiany, za efa mivavaka. Nefa ry havana, mila makitra tsika tadidy fa miakatra tsika, makatra ho any an-danitra dia miakatra fakarana, makatra any an-danitra fa tsy midina. Jesosy dia mitarika tsika hiakatra foana, hiakatra amina vondrindra, hiakatra ambonimbony amin'ny ara-panahy. Ndeo tsika tsy mba ho afa-po hoe za efa manao zao, tsy afa-po amin'izany isika, ndeo tsika hitady foana itsika, satria zao andro farany zao ry havana, iarantsika malala dia efa tanteraka ny zavatra be dia be izay hitantsika tsy miafina amin'izao, fa miroso miaratsy zao fiainana izao fa ndeo tsika hiroso hiatsara ny fitadiavantsika Andriamanitra, firesantsika amin'Andriamanitra. Jesosy dia mila resahana, raha tsy miresaka amin'ny Jesosy itsika, Jesosy tsy ho tamana ao am-pontsika, tsy ho tamana ao am-pontsika ao. Tahaka ny Josefa sy Maria teo dia tena hoe tsy niresaka tamin'ny Josefa sy Maria dia lasa nandeha foana. Jesosy dia mila resahana. Halleluia, zay ry havana ny tena Andriamanitra izay nizareka amintsika androany. Mino fa nisy azony ny resina manomboka androany ry havana, ndeo tsika hitady an' Jesosy amin'ny famasinana, hitady an' Jesosy itsika, hiakatra ara-panahy itsika mba ahafahantsika hita ny fanatrehan'Andriamanitra, ahafahantsika andresy ady izay lalovantsika, satria tsy afaka manao ninona itsika raha tsy eo Jesosy ry havana. Ndeo tsika hijery sao mba tsy Jesosy no ao. Zay fa mitondra fampiteny eo amin'ny fiainantsika, dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny aino dia voninahitra ho an'Andriamanitra leriany, dia ho antsika kosa ny fiadanana. Mankasitraka antsika rehetra naharitra ny aino. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka ndrabavy Sandola tsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentiny tenin'Andriamanitra izay mahafinaritra, mampahery dia mahereza raha nabavy Sandola dia Andriamanitra mankrepasoavana ny maro fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra mitombosa midova soavana dia fanatera amin'ny ankonanao. Halleluia. Isaia 5:10 mampisaina antsika ity teny ity manao hoe mitadiavana Jehovah dia mbola hita izy. Misaotra anareo koa mankasitraka azy mampahery azy foana ny fakasitrahana izay ataonareo. Halleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra Isaia 5:10 mitadiavana Jehovah dia mbola hita izy, mihetsoa azy dia mbola akaiky izy. Raha toy izy izy dia hoy ny ten'Andriamanitra aoka ny ratsy fanahy fony lalany ary ny tsy marina fony heviny. Aroka hiverina amin'ny Jehovah reny fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Halleluia. Zany hoe eto zany rehefa mety amin'ny dieny mbola hita io itsika dia mahita ihany hoe na dia mamela heloka azy Andriamanitra, na dia mamindra fo azy Andriamanitra, na dia tsy mafoy azy Andriamanitra, dia misy any hoe dieny mbola io dia fantatra fa misy fetrany io fotoana io, misy fetrany. Andriamanitra tena mamindra fo, fa ny famindrapon'Andriamanitra dia tena misy fetrany. Ary havana malala. Ary Andriamanitra dia afaka hita, fa mbola misy fetrany koa ny fahitantsika an'Andriamanitra. Misy fotoana tsaroko mbola kely zay tamin'izany dia misy anabaviko izay andeha hamonjy alambavaka, mpamonjy alambavaka ao amina fiangonana fifazam-panahy nalaza be tamin'izany zay mbola kely tao amin'ny cheminot tao. Tompoko la pasteur Jules Randrianjoary, mpanompon'Andriamanitra tena isan'ny mitondra fifazam-panahy tao Madagasikara tao zany ho areo izay tsy mahalala, mety misy tamin'ireo taty aoriana hoe tsy nahafantatra azy, fa zay mbola kely tamin'izany dia misy alambavaka ao amin'ny cheminot tamin'izany.
dia misy anabavinay zay anabaviko zay mpamonjy anabava koa rehefa lakamisy ngamby zay nalarobitsy tadidiko dia zay tamin'izany a zasy le cousinko manatitra azy mandeha manao alambavaka hoe mba sy ny lehilahy zany manaraka anazy dia rehefa dia zay manatitra anazy eo ambaravarana dia mandeha mivavaka izy zay koa miditra amin'le fiangonana ihany fa tsy vavaka ny alehanay tao ary tena tsy miinterese anay roa lahy mihitsy zany mivavaka zany teo ampita teo tamin'izany a misy bara kely zay ka namako a mpiara-mianatra tamiko ny tokony bara io tamin'izany dia alina be vao mity le bara io mbola misotro taoko adolo ny olona dia zay mbola misotro taoko eo ampita eo miandry le anabavinay mivavaka zany a ka le vavaka mandra-paraina dia zay tsy mahazo aina mihitsy eo amin'le mivavaka tsy tamin'izany tena gaga mihitsy inona ary ny mandoalika vavakela be ny olona mika aleloia mideran'Andriamanitra fa tena tsy ao anatin'le zavatra iainanay mihitsy dia zay misotro toka eo ampita eo dia miandriandry ny anabavinay mivavaka ao dia midy ny bara dia miditra ao amin'le cercle messe ny cheminot amizay ny olona mbola mivavaka zay tena mamo miditra ao mamo tena ny olona mitady an'Andriamanitra zay mamo fa tena taona maro be taty ariana ozy nareo tao anatin'ny problème manavesatra izay mivady efa nanambady amin'io a efa niteraka ray tao anatin'izany tena hoe adi-tsaina andro réveillon andro farany volana desambra tsy afaky ny andeha soare satria tsy nanam-bola ary fesarany kosa nitady toerana hivavahana ho zay mantsamampiny hoe andaontsika ho ary fa ary misy alomavaka itretinareo hoe mifanelanelana any amin'ny ataoko any amin'ny 20 taona any zany fotoana zany a mety any amin'ny elanelany taona any amin'ny 20 taona ty ariana na 7 taona ty ariana tsaroko hoe ary misy alim-bavaka andao antsika andalo any sao mba misy alim-bavaka any androany satria tamin'izany zay dia tena nitady mihitsy aiza misy fampahirezana fa mila fampahirezana ny tena satria tena miatrikady mazo velomany tomobila dia lasa nandeha nakany dia tonga tao nisy alim-bavaka tokoa tao tena ohatrana tsy ary fifaliana zany hoe ohatrany hoe tena misofla kely mihitsy hoe misy fotoam-bavaka tya hivavaka kely aloha fa tena mafy ty ady zany hoe zao zany le Andriamanitra nitedaviny olona tao 20 taona lasa sy ndrarahina 20 taona ty ariana ianao a matsiaro hoe mitady mila Andriamanitra soa fa mbola nisy fotoam-bavaka tao ary ho avy ny fotoana tsika mbola tahin'Andriamanitra mbola andro ny fahasoavan'Andriamanitra zao a fa indrisy fa ho avy ny fotoana ho arinao isy olona ohatrohatr'izay hitady andre telo faiza moa le ohatry ny fandarana ohatry ny mitoriteny maimaiponindry efa mialy leto a mety tsisy tsony ty fandarantsika ty mety tsisy tsony reny fotoam-bavaka hitanao tsy neto reny tiako tenenina mety fiangonana zany mety fotoam-bavaka en ligne zany zao io aloha mbola mandalo eo aminao eo a zao io mbola mandalo eo amin'ny olona eo a ary zany mahatonga na miteny hoe raha eninao sendra mahita n'ity fandarana ty na dia tsy misy olana renao androany miaino ihany aloha za tsy manozona koa hoe olona isy olana ihany nijereto fa azo toko ngeryavana na mitady an'Andriamanitra na tsisy olana ary tady dio fa ny lanitra tsy natokana ho an'ny olona misy problème fa natokana ho an'ny olona zay te hiaina mandrakizay alleloia zay aloha zany tsara mariantsika mihitsy satria le masitira metritra hoe ny fivavahana natokana ho an'ny olona marary natokana ho an'ny olona misy olana natokana ho an'ny olona be problème eny e tsisy mahatsiaro an'Andriamanitra tsika raha tsy amin'ny toerana ohatr' zany fa raha tonga sendra mandalo eto anao milamina fiainanao tsisy problème ianao ho le ranabavy niaraka tamintsika teto zay taloha mba tadidiko foana ny tenany
inona ny mba antony mahatonga anao tam'izantsika mbola vitsikely tam'izany mbola tsisy live fa any anaty messenger any ny groupe de mafanotanotany io daholo inona ny natonga anao teto zaho izy ny sasany a zaho izy ny sasany aretina ny natongavako mahatonga matady an'Andriamanitra ny sasany a misy ora teto nentina bavaka tsy mety mahita vady ny andray a tena mba mitady silaky ny aiko afa tena tsy mety mahita mihitsy fa tena angambany a misy tsapoka ny anao ndray ny andray tena trosa ny andray ny fiainana ny andray ny vadiko maditra efa tonga teo amin'ny anjaran'le ranabavy anankiray hoe zaho izy tsisy olana fa maninona fotsiny a te hitady an'Andriamanitra fotsiny a teo any an-danitra fotsiny a olona tena androany raha mitedava ny Jehova de ny mbola hita izy ary mety ho azy de ny mbola akaiky izy dieny mbola fa ho avy ny fotoana hitedavan'olona an'Andriamanitra tsy hitantsony Andriamanitra ho avy ny fotoana hidradradratra ny olona hiantso ny anarana maherin'Andriamanitra fa tsisy miantsony Jesosy ny teny a maritandrina antsika ny Matthieu 5:5 Matthieu 5:5 Matthieu 5:5 Jesosy mihavana faingana amin'ilay mananady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao fa anao ilay mananady aminao hanolotra anao any amin'ny mpitsara ary mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao hatrany maizina ianao lazaiko aminao marina tokoa fa tsisy ho afaka ao mihitsy ianao tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary levety farany indrindra zao zany zavatra mitranga misy olona anankiroa miaraka mitodi-do ho any amin'ny fitsarana de ireo olo ireo manana ady miady zany ireo olo ireo ary azo antoka fa le olona anankiray ty a diso de le ray marina ary le ray azo antoka fa azo rariny fa zao miara-dalana eny nefa andeha ho aiza ho eny amin'ny fitsarana izao diantsika zao ry havana malala ny fiainantsika ity de mandeha mitodi-do makany amin'ny fitsarana misy miara-mandeha aminao de tsy iza zany fa Jesosy Kristy miara-mandeha amintsika rehetrarehetra tonga ny rapitso na ny mpanota na mpisoritoka na mpijangajanga na mpifoka zava-mahadomelona na mpanodikodim-bolam-panjakana na ny mpiskidy ny mpamosavy ny rehetrarehetra na ny mpivavaka na ny mpideran'Andriamanitra na ny mpisorona na de rapitsosika rapitso miara-mandeha amin'ny lalana anankiray misy namana miara-mandeha amintsika Jesosy miara-mandeha amintsika io miara-mandeha amin'ny olona rehetra fa tsika miara-mandeha amin'io a mitodi-do makaiza makany amin'ny fitsarana ho any amin'Andriamanitra isika nefa manana ady aminy inona ny adsika aminy io fahotantsika isan'andro io tsika manana ady amin'i Jesosy fizy miaraka amintsika ihany fantany koa ny alehantsika mitodi-do makany amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsika io plus mitombo ny andro iainantsika miena kokoa efa miena kokoa ny lalana ale mandrapatonga atsika eo amin'le point anankiray de ny fitsaran'Andriamanitra raha 100 kilometatra zany zao ny adogavana any amin'ny fitsaran'Andriamanitra mifotsika rapitso a de amakivaky 10 kilometra indray de efa 90 kilometra sisa amin'ny rafakapitso fa Jesosy miaraka amintsika eo miaraka amintsika izy na tsara ny ataonao na ratsy ny ataonao miaraka amintsika izy hitany daholo angeny ataontsika io ary nampanota matevo kody tsara isika mbola tsy avela amin'ny maty satria tsy niafatesany ratsy fanahy ngeny tanjony fa nialany amin'ny ratsy mba ho velona izy de miara-mandeha amintsika fa mbola manana ady miara-mandeha amintsika Jesosy fa tsika manana ady aminy izy manana ady amintsika ka tsika kosa manao tsy mety Jesosy manao mety izy ary mato atsika
jereny fotsiny ianao zao moa no nafatesako anao eny intsika mandeha fokasikary iny Jesosy ao miaraka amintsika mananady amintsika fa na isana ianao na iza miaraka amin'io mandeha mitododo makany amin'ny toeram-pitsara ho any amin'ny tribonaly tsika io fa zao nefa zava mahafinaritra io olona mananady tenen'i Jesosy hoe mihavana faingana amin'ny ilay mananady aminao azo ataony mihavana aminy raha mbola miaradia aminy ianao zany hoe na inona aditsika amin'ilay miaradia amintsika azo ataony mihavana aminy satria mora fanahy izy io malemy fanahy ary tsy mihavina-po ho ten'Andriamanitra Jeso mora fo indrindra ozy izy lay hira ataontsika izay azo ataony mihavana aminy ary fotoana mbola hihavanana aminy zao miara-mandeha amintsika fa zao ny olana raha tonga ny amin'ny fitsarana tonga ao amin'ny toeram-pitsarana ka tsy mianana fotoana ny havanana taminy ianao dia miditra amin'ny fitsarana dia efa io mpitsara ary izy manana ny rariny ary hanana ny rariny mandrakizay izy Jesosy tsy ho diso tsy kasianao mio anatrehan'Andriamanitra Jesosy foana no manana ny rariny ary zay tenenin' Jesosy ny henon'Andriamanitra na inona itabatany lay an'izany tompoko fa io mihitsy tsy mihaino anao Andriamanitra fa Jesosy no henony ny zanany lahy tokana zany hoe mandritra n'le lalana io zany io le hoe dieny mbola eny an-dalana mihavana amin'ilay mananady aminao raha mbola miaradia aminy zany hoe dieny mbola miaraka aminy ianao anao le mananady aminao anolotra anao ampitsara dia mpahary mpitsara kosa anolotra anao eo ampamatotra dia zay ny vitany amintsika mitadiavany Jesova dia ny mbola hita izy ary Andriamanitra koa ngeravana tena miandry ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 4:20 any Jehova izy Salamo 4:20 andiny faharoa eny an-danitra Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy endry mitady an'Andriamanitra io fiainantsika io zany dia Andriamanitra tsy miteny fa mijery fotsiny izy amin'reto ary mba eny mba mitady ana amin'izao za mbola azo tediavina zao za mbola azo tediavina zao ary Andriamanitra kerevana tena anao fa azo hita afaka eno hoe Andriamanitra tsy mibisibisy eo ny tena Andriamanitra Isaia 5:7 Isaia 5:7 ngevaka itsika Isaia 5:7 ozy Andriamanitra tsy tao amangingina dia tao amin'ny fitoeramaizina tamin'ny tany no tenenako Andriamanitra tsy niteny tamintsika tany amin'ny mangingina mbola mafiny zany ny Isaia 7:7 manatonay anareo ka miano hatramin'ny taloha no efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina hatry ny folo vao nisinondreo dia teo ary ankehitriny Jehovah tompona iraka sy ny fanahany Andriamanitra zany miseho ary tsy any amin'ny mangingina tsy any amin'ny maizamaizana azo atao tsara tsy misahirantsika mitady azy fa rehefa mbola fotoana dia ataony hitantsika mihitsy fa mbola io izy Halleluja zany ozy izy tena Andriamanitra anao ka ivavahan'ny olona amin'ny andro ahitana anao Salamo 2:3 ohatrany meko verset be be tampoka teo nareo Salamo 2:3 andiny favalo ny tena Andriamanitra Salamo 2:3 andiny fahenina azafady izany no ka ivavahan'ny tsara fanarehetra aminao amin'izay andro ahitany anao mbola andro ahitantsika an'Andriamanitra izao misy olona hoe fomba fiteny hoe manjeny ny andro lava misy fomba fiteny zany hoe manjeny ny andro lava za manomboka amin'ny 1er janvier 2023 mivavaka amin'izay
nisy vivavy tena nytenina zany mahaditra kely zay za koa amin'ny janvier 2023 tena ivavaka am'izay ariko am'izay jiala am'izany ratsy zany fa ivavaka am'izay fa tapitra zay tonga ny janvier 2023 na emitra indray mbola feno fampiarabanina tena tratra ny fotoana amin'ity volana janvier ty fa aloha tapitra mihitsy aloha ny janvier tonga izay ny janvier ny février volana fo indrindra aleoloha fa tena premier mars tena ivavaka am'izay anolo tena ho an'Andriamanitra am'izay amin'ity atano raty tao amin'ny tapatapako ny volana février tao tratra ny accident izy tratra ny accident io ranabary io to dia tsy nahatsiaro tena dia tsy nahatsiaro tena nandritra ny fotoana ela be mihitsy izy vao maty no zara tiako tenenina atsika nanam-potoana na dia atao hoe nanomboka voalohan'ny février fa naisy an'le famitsorakeliko hoe za tena farany volana Andriamanitra ngeravana mbola miandry tsy takatry ny saintsika mihitsy io famindrapon'Andriamanitra hoe hatramin'ny roviana Andriamanitra ny afaka hiteny amintsika hoe dieny mbola hita tsy fantatsika zany ny zavatra fantatsika fotsiny androany mbola eo izy androany mbola mihaino atsika izy androany mbola afaka hitatsika izy ndao hitady azy ndao hitady an'Andriamanitra ndao hiantso azy fa mbola akaiky izy ry havana mbola tsy lavitra Andriamanitra ry havana mbola tena mora ny mitady an'Andriamanitra amin'izao fotoana iainantsika amin'ny faraparany etrikinao efa faraparany zao avy ny fotoana tsy ho ela efa maro nge ry havana ny zavatra mitranko ambadimbadika ao zany zany tsy zay foana teneniko atsika hoe zay moa zany tato ato dia efa tsy dia mizarazara ninina hatramin'ny afatesany compte iny dia tsy dia tena mizarazara zavatra maro fa misy zavatra maro mihetsika ao ambadimbadika ao fa Andriamanitra koa mbola miteny amintsika hoe mbola eo izy na iny tompo ranabavy Suzel mbola eo izy mbola fotoana zao mbola tsy ho tonga amintsika hoe tara loatra fa mbola eo Andriamanitra ankehitriny nge ry havana amin'izao tsika miteny zao nge ry havana isika reto mbola tahin'Andriamanitra ianao zao io ao ambony fandriana zao ianao io ao anaty body fotsy milamina tsara inona zavatra ataonao anaterina tenin'Andriamanitra eo ambony fandriana ianao sy nila frais kory ianao nandeha eo ianao ao an-trano ianao mety sady misotro chocolat chaud ianao zao mihaino tenin'Andriamanitra mitsoditsotra matoritory mihaino tenin'Andriamanitra misy olona amin'izao fotoana zao mandeha mihaona anaty tendro any ambony tendrombohitra tsy takamaso anaty kirihatra lany fa afaka miara-manao fotoam-bavaka ary raha sanatry tratra ohatra ny pozin'ny rarabavy lalahy soameva io raha sanatry tratra dia ny aina ny manefa fa mbola mitady an'Andriamanitra ny olona anaty izany azy ny sasany any ambony fandriana zany zao sasany mbola anaty fiara vava soa ranabavy Mariso mbola azontsika fotoana mitady an'Andriamanitra mbola afaka hitatsika Andriamanitra ary izao androany zao araroty aza miandry le rapitso aza miandry ale amin'ny herinandro fa tsy fantatra ny ambadiky ny ampitso ianao mananady amin'Andriamanitra io miara-mandeha aminy ianao zao mihavana amin'ny aingana alohan'ny andehananao atory amin'ity alina ity ataovy zay hihavananao amin'Andriamanitra zao dia zao aza miandry rapitso fa raha amin'ity alina ity ny mandalo eo amin'ny tokantranonareo fanahy fahafatesa ka maka ny fanahinao ho Jesosy ry adala sy votsasaina ry adala raha ny alina ny sorona aminao ny ainao ho aiza ianao
eto am-pandresana ty tenin'Andriamanitra ity isika rehetrarehetra mbola afaka manorina aingana, afaka mamerina aingana fihavanana amin'Andriamanitra. Aza vela matory ny masonandro any raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, raha tsy minamana amin'le miara-dalana aminao io ianao, fa mitodidi mankany amin'ny fitsarahantsika rehetrarehetra. Raha sanatria ao anatin'ny fotoana anankiray tsy ampozinao, misy mahazo atsika, tsy mahatsiaro tena antsontsika, tsy afaka mibebaka antsontsika. Ho aiza ny tany aleha? Iza ny amerina antsika, iza ny amerina ny fihavanantsika amin'Andriamanitra nefa tsika tompony azy tsy afaka mihavana aminy intsony, tsy afaka manao ninina intsony, tsy mahatsiaro tena intsony. Be dia be ny olona miandro fotoana marary vao manolo tena an'Andriamanitra, ary efa tenokanareo ne ataoko amin'ny fomba mampimely izy nefa mampatahotra. Miandry an'le rehefa marary be vao hoe ankanao pastera fa hivavaka. Za miteny anao, pastera tsy afaka hibebaka eo amin'ny toeranao. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy afaka amboatra ny fifandraisanao amin'ilay mananady aminao, tsy afaka mpihavana anao amin'le mananady aminao. Fa Jesosy tsy niteny hoe aseva ampihavan'olona faingana amin'le mananady aminao, fa mihavana fainga ianao manao an'le action. Ianao no manao ilay fihavanana, fa tsy hoe misy olona tonga any dia hoe ampihavanina ianareo. Ka sao amin'ny fotoana tsy ahafahanao mihavana intsony. Androany ianao mbola afaka mibebaka, androany ianao mbola matsiaro tsara mihitsy hoe tena tompo, tena tsy nety ilay natoko ohatr'izao, tena za dia za tokoa nanao an'iny Jehova, fa hifonako eto anatrianao. Mbola azonao atao zany androany. Jerenareo zao Sylvie, hiavana amin'Andriamanitra izy. Efa atory aho dia izao foana mba tonim-bavaka. Rehefa mba mivavaka izay menakavy dia izao foana mba tonim-bavaka taritiko hoe tompo, aza velanao mikipo ny masonay androany raha tsy efa vita fihavanana aminao. Fa aiza moa ny alehanay? Raha hoe tonga eny amin'ny ramalanitra Jesosy androany alina, nefa ianao sy Andriamanitra, ianao sy Jesosy mbola mifamaly, ianao sy Jesosy mbola tsy milamina. Enatra ny tsenanao an'io a. Fa raha vita fihavanana amin'ny Jesosy tsika androany, ny fihavian'i Jesosy androany alina zany, raha tonga izy androany alina, fifaliana ny tsenantsika azy. Mihavana, miverina mifankatia, ny fandraiko, fandray ny tady tokanga. Alohan'ny atory ianao androany, tena angatao mihitsy hoe Andriamanitra, tena aloha hiavantsika fa tsy vitako. Misy rahalahy fara-panambadiana izay ozy nareo, misy fahoriana teo amin'ny zareo. Izany hoe vadin'ny ava-mampiony. Fa tena hoy izy mantsy ny tao an-trano, dia tsotsotra kely aho izy fa reradreraka. Izy mpanao mampiomehy izay. Hoana manao mampiomehy amin'ny olona sy ny sisa io. Resaka malifaly ny olona avy nodonam-pahoriana. Andeha tsotsotra kely aho izy. Nitsotsotra hariva le amin'ny 3 hariva ireny. Ndondomina fa amin'ny 5 hariva mbola tsy mifo. Ay tsy niverina toto dia maty tao izy. Aiza zany zao raha tsy nihavana, raha sanatria tsy nihavana. Tonga tany amin'ny fitsarana. Tsisy azo atao intsony. Fa androany, dieny mbola hita izy. Mitadiavany Jehova, dieny mbola hita izy. Fa metsoa azy fa dieny mbola akaiky izy. Mbola tsy mila micro ianao, mbola tsy mila mégaphone ianao, mbola tsy mila sonorisation matanjaka ianao ho henon'Andriamanitra. Fa ianao io tsy lavitra anao izy fa eo akaikinao. Mitenena aminy, mihavana aminy. Fa mbola fotoana izao.
ry nanavatra koa ty tantarany netiny ranabavitsika teo tya dia anatra angezabe mihitsiny loka toko faharoa io 570 vakitsika nge ny tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa vakiko hatramin'ny 570 ary avita ny zavatra rehetra raka ny lalan'ny tompo dia nivena tany Galizika atao Nazareta tanàna 50 ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady fehifaindreny Jesosy io ary fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy 20 ary ny ray aman-dreny nakany Jesosy misy taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Pasika aleloia ary efa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo ka araka ny fanao tamin'ny andro firavoravoana ary efa tapitra zany andro zany dia nody izy Jesosy zaza dia mbola mitoetra tany Jerosalema nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny zany asa sy nataony fa niaraka tamin'ny ara-dia taminy izy dia nandeha lalana ndray andro zay vao nitady azy ny havany tamin'ny havany sy ny mipatany ary noho tsy nahita azy izy dia niverina ho an'ny Jerosalema mitady azy ary efa afaka teloana dia hitany teo akanjany tempoly izy niperaka teo avoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliny ary nahita azy izy dia talanjona ka ohatra eny anaka nahoana nanao toy izao taminay ianao esa tatra ela elo rainao sy zany tady ianao hoy izy taminy nahoana no nitady ela anao tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho eto an-tranony ray koa nefa tsy azon'izy ireo izay teny zany izay nolazainy taminy ary niararita tamin'akany Nazareta izy ka nano azy ary ny reniny nitahizany rehetra zany tao am-pony ary Jesosy ny tombosaina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona teto zany dia zao ny olana nisy hevi-diso teto ary tena fahadisom-panantenana ngezabe mihitsy satria ny olana dia zao i Maria sy Josefa nieritreritra fa niaraka tamin'i Jesosy nieritreritra izy fa miaraka aminy eo ihany Jesosy tareo manao mieritreritra manao zavatra ao re izy ho aizy izy fa tsy ho ao ao anaty olona ao izy teo a Jerosalema aloha nanao Pasika dia mbola teo misy niaraka tamin'i Jesosy mbola nisy fanatrehan'Andriamanitra tsara mbola nisy fanatrehan' Jesosy tsara ny fiainan'izy ireo fa niara teo amin'ny tempoly andeha hody dia varina adino ny aim-panahy tany amin'ny Pasika lasa nandeha dia varina resaka taman'olona dia tsy nietreritra tsy nila ny verifena zany hoe ao ve Jesosy sa tsy ao azao zay ao izy ho aiza moa izy ary betsaka ny olona mieritreritra an'izany eo amin'ny fiainana hoe Jesosy zany nge miaraka amiko ho aiza moa izy dia lasa tokoa nandeha tamin'izao nieritreritra hoe Jesosy ao ihany izy fa tsy makay izy iny ao anatytsika ao tsika efa tahin'ny tompo tsika efa voafidy taranaka voafidy Kristy ao Madagasikara ho an'ny Kristy tsy haiko izay namorona an'izany teny zany ninona zavatra ho avy tsy maninona re zany Kristy ho an'ny Madagasikara ho an'ny Kristy lasa fa nandeha lalana ray andro oatra matsapa iny ohatry ny Madagasikara ho an'ny Kristy Kristy ho an'ny Madagasikara zany tokoa ve misy olona voafitaky ny zavatra ohatry zany mieritreritra izy hoe tsika io miaraka amin'Andriamanitra tsika io atao amintsika Jesosy Imanoela fa natsapa ihany ohatry ny tsy ohatry isan'andro izy zany Maria nge fa zatra miaraka amin'i Jesosy ny olona zatra miaraka amin'Andriamanitra zany matsapa hoe tena miaraka amin'Andriamanitra reko ny fanatrehan'Andriamanitra reko fa tsy rery forsena fotsiny postotso ny olona tena efa zatra ny olona ara-panahy dia matsapa foana hoe tena tsy rery tena eo akaikoko Andriamanitra matsapa koa hoe ohatry ny tena maimaina zany tonga dia tsapy zany ravako tsapy zany fa tsapany Maria teo vao mikoropaka Maria nitady an'i Jesosy
tany amin'ny olo-patatra niodikodina mbola sakely dalana ihany koa azafady ry saraka le iry iny aiza Jesosy sao de mbany aminareo tozy ny olona sasany ary sao de mbany aminareo jereko fa sao de ary amry zareo ary amry ry taty ihany raikotra am'izay ny akitady ka mafy le tsy mahita azy sao de mbany aminareo Jesosy tsy aty sao de mba niaraka taminareo tsy aty de jerinareo ny fatiantoka anay zany raha izitsika anao ohatritsika androany ohatra hoe vita sabata zany de ny andro voalohany amin'ny herinandro lahady zareo ny ainga ohatra ny anao zao avy nanao sabata de vanomboka ny ainga ianao ny lahady de mbola ozy andro ny nahazo ery amaly niaraka tamiko Jesosy lasy ty herinandro ty fa na de lalana ray andro ianao tonga ny lahady arivo hiarika ny latsinainy ohatry ny tsapany ohatry ny ohatry ny tena manana fanahina zany ianao ny herinandronao ohatry ny tobotoboko zany ny fona ohatry ny ahoana ary ty de davina am'izay any amin'ny olo-patatra hitanareo hoe Jesosy aizy Jesosy efa na de lalana ray andro ny alina iny mitady tsy nahita lahady zany verimaina tsisy Jesosy ny talata koa mbola satria efa nandeha ray andro de ny valin'ny fidinana mo fiakarana valim-piakarana fidinana raha nandeha ray andro ianao tsisy Jesosy ka iverany amin'ny point misy azy de mbola very ray andro manaraka koa roa andro zany very fotsiny lo ray zay etretinao anatin'ny herinandro zany misy roa andro na de vidaka ianao fa ianao ny eritreritra fa teo izy mba tsy ho amiko sy tsy ho aminao ane zany hoe mieritreritra be mihitsika Jesosy miaraka amintsika nefa kaitsy Jesosy tsy eo maty roa andro aloha reraka zany roa andro tsisy fanatran'Andriamanitra zany ary tsy vita an'izay noho ny tsy nahita azy izy de niverina ho an'i Jesosy mantady azy 9:20 ary rehefa afaka telona zany hoe lahady zany vida latsinainy vida mbola nisy atelona talata larobia lakamisy mbola vida niodikodina nitady azy fotsiny aloha dimy andro zany zao zay very maina reraka kara-panahy ary za miteny anareo raha tsy teo reraky nareo mandritra ny herinandro mitandrema sabata fa ao anaty andro sabata ao ny andraisantsika any ery afahantsika miarika ny tontolo herinandro tsika Andriamanitra de tena nanao an'io andro anankifito io fa tsy natao ny andro 410 indray mandeha satria fantany fa ny autonomie atsika de herinandro ary fantatr'Andriamanitra fa mila makaina sy mitsaritsika amin'ny andro fafito zaho maly nandeha nakany à Lyon zaho maly ka Lyon miala ty amin'ny toerana misy anay 400 km ny aller 400 km retour nanao plein tamin'ny Vakomaly tamin'ny fiarakodia de rehefa nanao plein za de nanao aller retour de tonga tamin'ny retour saika tsy tonga taty an-trano tsony fa tsy maintsy nitady station d'essence anaovana replein ndray naovana ka amelona satria ny autonomie an'le plein tao na vita aller retour fotsiny tsy tonga aty an-trano tsy maintsy nijanona ako na tiako na tsy tiako de nameno ny ray fa raha tsy nameno de maty teny andalana teny de tsy maintsy nidepanina teny andalana teny ary vidina lafo ny panina gazoaly zany any andalana tandreminareo manao an'izany eny amin'ny autoroute nareo mipanina amin'ny gazoaly fa sady mipaye dépanneuse nareo no misy l'amende payenareo raha hoe panina gazoaly ny mahatarika anao eny amin'ny autoroute eny fantatr'Andriamanitra fa reraky tsika mandrisy ny herinandro de omeny andro anankiray hitsarana za manasanao raha afaka pitso andao tsika hitsahatra raha mbola tsy nandramanao zany hoe mitsahatra
totototo lalandava ny herinandronao andao ianao ampianarina mitsahatra amin'io andro sabato io andao araka aminay dia ho hitanao zany herinandronao tena plein ianao fa lasa aloha ny andro voalohany maina nandeha vita tonga saina ihany mitady fa tsy nahita ny fanatrehan'Andriamanitra ravana dia mitady an'Andriamanitra io a tena mandoatra mangady mikaroka mikatsaka fa ny manary an'io zay azonao io mora tontolon'ny andro sabato ianao mitady an'Andriamanitra feno mijereva amin'izay ianao Facebook laha tontolo dia lasa iny hery rehetra iny ny manary an'io vetivety fa ny mitady an'io tsy mora ny tady aloha nandritra ny ray andro tsy nahita tsy maintsy niverina ihany tsy vita ny anohy ny lalana tsy vita ny anohy ny lalana iverina ny Nazareta ray andro aza efa mafy ray andro lady tsy nisy Jesosy latsinainy tsy nisy Jesosy talata larobia lakamisy tsy nisy Jesosy variana ny tady foana isorina an'Andriamanitra ny zoma halleloia dia ndeha ataoko hoe nanomboka tamin'ny herinandro io ianao nangatsitsika maimaina mitenanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity tapitra ny fahatelo andro ny tetavanao an' Jesosy ary telo andro io ao amin'ny baiboly dia matetika ny fitediavana an'Andriamanitra zany mahatonga antsika misy fotoana mifadianana telo andro fa eo amin'ny telo andro io ny fetra tena ahitantsika an'Andriamanitra ny fifadikanana telo andro io tena ngeza be io ary narehetra zay efa niara nifadianana telo andro taminay dia miara-manaiky tsika fa ny amin'ny fahatelo andro tena ahitanao tena nitombo ny ara-pananao telo andro nahitany Jona fa mindrapo tamin'Andriamanitra indray tao anaty kibony azany rano telo andro fivadikanana telo andro zany mahery zany vita ny fahatelo andro nitady nadoalika nitsangana ny rafiderana ny vavaka ny teatanana sisa sy ny sisa vita ny telo andro voninahitra an'Andriamanitra ary rehefa afaka telo dia hita ny teo akanjany telopolo izy le telo andro nodikodonana zany naninona natongavana teo akanjany telopolo ihany niverina teo amin'ny case départ ao zisitsika sotra Jesosy alleloia ny fodikodonana nataonao mbola Andriamanitra any nitondra anao tonga teo amin'inona androany raha-reradreraka ianao ity toroteniteny amerina anao eo akanjany telopolo dia ahitan'i Jesosy ianao miala veto ianao tsy mandeha vita intsony miala veto ianao mahery tsara miala veto ianao hitanao mihitsy tena zany misy herin'Andriamanitra milina ato anatiko ato amin'ny anaran'i Jesosy hitan'i Jesosy dia faly izy zay vao nanana toky niverina tany Nazareta tamin'ny fifaliana miala eto ianao androany mahitan'i Jesosy ianao miala eto ianao androany tsy mandeha rery tsony ianao tovy amainina zany tena tsofoky rano tsika rehetrarehetra niodikodina nitady zavatsoa nandely vidy nangatsitsika maimaina hitanao eto Jesosy androany Jesosy raha ohatry Josefa sy Maria tsy niala teo amin'ny tempoly Jesosy koa tsy niala teo na raha ohatry Josefa sy Maria tena nitantanana mihitsy Jesosy niala teo dia efa tonga tany Nazareta izy ohatr'izao aza mandeha rery aza melo lalana an' Jesosy ataovy eo alohanao izy dia hitanao fa io izy ny mpianatra dia nataony natoro tany ariana Jesosy izy ny teo aloha tonga ny tafio-drivotra safotofoto ny ranomasina azoko antoka fa nitantanan'i Maria amin'izay Jesosy niala teo nifikiriny amin'izay ny tanany sao dia tsy hitako indray ianao miala eto ianao androany fikiro ao am-ponao Jesosy fikiro ao am-ponao ty tenin'Andriamanitra ity mitadiavany Jehovah dia ny mbola ity izy metsoa azy dia ny mbola akaiky izy raha niantso ianao androany reny fikiro izy aza vela miaraka
ho tahiny tompany tsika rehetra matoka fa voarainao zany afatra zany. Zava-dehibe ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra ary havana malala. Tsika raha hitanao teto izy androany dia andao tena fikiritsika mafy izy. Ho tahiny tompany antsika mianakavy matoka fa voarainao zany afatra zany. Ary raha misy amintsika eto mbola tsy tafaray amin'Andriamanitra, mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, sotara loatra androany mihavana aminy. Raha hitanao izy androany fikiro mafy, aza vela misaraka aminao tsony. Dia ho hitanao fa tsy maintsy tonga amin'ny fifaliana ny Nazareta ianao, tavaverina somatsara any ianao, ary raha tena ho tonga eo amin'ny fitsarana azy, efa namanao io miaraka aminao io. Tsy mpitory anao tsony io, tsy manarailo aminao tsony Jesosy, fa tonga eo anoloan'Andriamanitra, izy mihitsy ny ady ny anjara tsara ho anao. Ho tahiny tompany isika rehetrarehetra. Amen. Fikiro Jesosy, fikiro mafy. Got that.
zay Jesosy ny amin'ny teny zay nomenao anay teto tamin'ity androany ity. Misaotra sy midera mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao lehibe fa tena tsara ianao. Eny tokoa Jesosy tena mahatsiaro faty antoko zay raha tsy miaraka aminao. Tena mahatsiaro faty antoko zay raha tsy mahita anao. Tena mahatsiaro faty antoko zay Jesosy very fotoana reraka raha tapasaraka aminao. Jesosy engane ty toloteny ty androany, ty fotoana androany ity fotoana mamy ahitana ianao ndray, dia miara mandeha aminao ndray zay. Ary manomboka eto dia ofikirinay mafy ianao. Tsy avelanay tafasaraka aminay intsony. Saranay aza mbola hita ianao. Halleluja. Sarantsika aza mbola hita Jesosy ray apana. No hisaotra an'Andriamanitra mihitsy tsika androany fa zany matoky sy mino fa fotoana antsika amin'ny Jesosy androany. Fotoana antsika amin'ny Jesosy androany. Miseho ho hitantsika izy, miseho ho hitantsika izy. Izy mihitsy ny mampiseho amin'ny tenany, tsy miafina mba ho hitako sy ho hitanao. Da ho hisaotra azy, da ho teny hidera azy, andao tena hakasitraka hoe Jesosy misaotra. Fa ankehitriny amin'izao sisa izao aza mafona mahasaraka anay intsony. Ampianaro miara mandeha aminao zay, ampianaro miara mandeha miray lalana aminao zay, vita fihavanana aminao, tsy hanananao alahelo Jesosy fa mandeha makany amin'ny fitsarany ty lalantsika ty ravana. Raha hoavy Jesosy androany alina vita fihavanana ianao, tsy tahotra ny hitsenanao an Jesosy. Fifaliana, tsy matahotra an'izany farandro zany tsika, tsy matahotra an'izany fiaviany Jesosy zany raha vita fihavanana aminy. Tsy fahavalontsika no avy eo fa vady mpapakatra tsika. Samia bebaka izy samia tena mitady an'Andriamanitra anaty vavaka ao amin'izao fotoana zao. Averako andeha kely ny zava-maneno, isika rehetra samy mitady an'Andriamanitra ao anaty vavaka ao, hiteny hoe Tompo aiza no misy anao, fa tena very ara-lavitra anao, tsy maintsy hitako ianao. Ivavaka tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao. Hiarika sabatan'i Jehovah tsika raha afaka pitso. Fotoana sady zao anamasinanao ny tenanao. Samy mangataka e Tompo hamasino ao mendrika anao. Afaka iseho anatria anao tokoa raha afaka pitso ndray. Halleluja. Ny tanana anao Andriamanitra androany te handray anao eny an-tratrany iray. Tena tiany anao na dia tsy mendrika aza isika. Tian'Andriamanitra ho amarininy zasy anao. Misaora azy mbola manaiky andray olona ratsy tahaka antsika. Misaotra Jesosy. Tenaina ny anaranao Jesosy. Ankalazaina ny anaranao. Voninahitra ny eo anao, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Tehirizo raha mahita anao zay, azavela tapasaraka aminao tsy ny mandrakizay. Anao ny terao, anao ny ajo, anao ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay hatramin'ny taloha dia ho mandrakizay. Zay voarainy teto Jesosy azavela anao voatsaingy koa ny devolim-piaza fa ataovy maniry avy zato eny anatinay zany teny zany. Dia ho vita fihavanana aminao avokoa zay rehetra tonga teto indray androany. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy tompony sabata no angatahako izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ndao mpanjosikana nabavitsika Fabiola hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona nabavy Fabiola anao ny fitenenana. Halleluja. Mankasitrika indrindra pastera nanome fitenenana tany tompo daholo sy rehetrarehetra izay mpanaraka ity vavaka fiambenana ity dia mbola hiara hivavaka tarantsika riavana malala amarana fotoana sy hivavaka ho an'ny firenentsika. Halleluja. Ry Jehovahandriamanitra rainay izay tsara indrindra ao, misaotra anao izay ny fahasoavanao. Misaotra tompo malala ho tamin'ny fahatanterahana ny fotoana
fotoam-bavaka tamin'ity androany alina io izao. Misaotra tompo malalo mitezina fitorana tomponao fa tena hoe mbola tanteraka sy lavrary ary voapita so mantsara ny hafatra. Tompo malalo za miny fa tsy tongatonga ho azy ny teninao izany satria tena hoe miteny ianao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy satria tianao loatra izahay Jesosy mba hitady ny tavanao araka ny teninao hoe tadiava Jehova dia mbola ity izy, miantso azy dia mbola ikaiky izy. Ka ny ratsy fanahy dia fony lalany ary tsy marina dia fony Jesosy malalo. Indreto izay Jehovahandriamanitra afony lalana izay tsy araka ny sitraponina, afony hevitra izay tsy araka ny fahamarinana, tsy araka ny sitraponao Jesosy fa indreto izay dia hitady ny tavanao satria mbola eto anao Jesosy. Ary iantso anao dia mbola ikaiky anao Jesosy satria ho avy ny fotoana izay tsy ahafahanay ahita ny tavanao, ho avy ny fotoana izay ahafahanay tena hoe tsy hitanao Jesosy. Fandrehetry izay Jesosy malamy mitady anao eto amin'ny kianjany eto amin'ny Jerosalema ary ahitanao eo an-kianjany tempoly. Iny fa ny fonay tena hoe tempolinao oka ianao Jesosy malala tena hoe hitoetra eto tany fonay raha hitanay ianao Jesosy malala betry tena hoe tsy avoditray fa tena hoe tazonao izay Jesosy ary ianao tsy velanay aorinay fa tena hoe ialoha lalananay hitady lalanay satria matsiaro banga tokoa izay raha tsisy ianao Jesosy. Tompo malalo misaotra anao zahay miteny izany Jesosy satria tsinitsinina ny fiainanay raha tsisy ianao Jesosy. Oka tsy ataonay filan-javatra tadiavanay ianao fa tena hoe tadiavinay mandrakariva Jesosy satria efa andalany fitsarana izay Jesosy afandalana ambavahoana ny fitsarana fa raha ianao miaraka aminay Jesosy fa ny mpiandry ny foja Jesosy malalo tsy afaka hikitikitiky anay satria ianao tompony fitsarana Jesosy malalo ka dia androany Jesosy hitanay ianao ary niezoninay ary tsy avotsitray tena hoe tazonay Jesosy malalo ka dia misaotra tompo malalo. Indreto koa Jesosy malalo ny mpanomponao izay niary tory niezahany teninao izany Jesosy aza vela ho diso anjara izy re Jesosy fa tena hoe hitady fatratra ny tavanao tokoa ary tena hoe hiazona anao hifikotra aminao Jesosy fa tena fankaiky tokoa ny ora sy ny fotoana vinao iny amin'ny raha olanitra tompo malalo. Te hirizony tsirairay avy Jesosy te hirizy tsirairay avy re tompo malalo. Ary ankehitriny koa tompo malalo dia hitondra-bavaka ho an'ny firenenay tsy mba miafina aminao izany firenena izay Jesosy malalo fa ianao ny mahafantatra sy ny mahalala an'izany firenena izany satria ianao ny mpamantatra ny voa sy ny fody Jesosy. Tompo malalo ny firenena tena hoe oka mba tena hikatsika ny tavanao Jesosy ahitady anao dia mbola hita ianao Jesosy fa betsaka Jesosy malalo ny olona mbola manana problème manana ny olona izay vao matsiaro matsafa iantsonao matsiaro mitady ianao tompo malalo oka mba tsy ho filan-javatra ny fitadiavan'izy ireo anao tompo malalo fa tena hoe katsahan'izy ireo fo madio tompo malalo. Miasa mahery ny firenenay ianao tompo sy indrovo manokana mboka malagasy rehetrarehetra tompo te hirizy re Jesosy malalo satria efa ankaiky ny fotoana sy ny ora vininao Jesosy malalo ka dia tehirizy fa momba ny leratra amin'ny firenena malagasinay Jesosy malalo. Betsaka ny olona any amin'ny hôpitaly koa Jesosy malalo dia tehirizy ianao mehery tanjaka fahasalamana ho an'izy re Jesosy malalo satria betsaka ny famovozana ny Madagasikara ny olana problème Jesosy fa aza vela anao andraso izy re hitady anao fa tena hoe dian'izao Jesosy malalo dia mbola hita ianao tena hitady anao amin'ny fo madio izy reo mba tsy ianao tsinotsinona Jesosy fa tena hoe hiantso ny anaranao dia mbola hita ianao dia mbola ikaiky tompo malalo ka dia misaotra tompo malalo izay miny fa tsy hamelany vahoaka malagasy ireny ianao fa tena hiasy hitantana ny tenan'izy ireo ianao voninahitra ny hoanao re niandry Andriamanitra betsaka zavatra izay tiako tenenina fa nefa raha hitanao masoanay dia tanteraho amin'ny tenanay izany Andriamanitra. Makasitraka tompo malalo amin'izany teny izany voninahitra ny hoanao re niandry Andriamanitra raha hisaraka eto zahay ny fanatrehanao tsy hisaraka aminay fa manaraka anay mandrakariva Jesosy malalo raha ny tananao mahery ny tantana anay raha toy izay tompo malalo mitiana mangina an'ivo izao ny anjelinao masina hitombo manodidina anay ary raha fo maraina izay Jesosy malalo tena hoe hiatry tontolo andro feno fitahiana sy fahasoavana avy aminao ka dia misaotra tompo malalo voninahitra ny hoanao re ziany etra amin'ny talinao indrindra fa ho mandrakizay. Haleluia, amen. Haleluia, makasitraka indrindra andranavavy
fabiolatsika tamin'izany vavaka tena mafana foa, vavaka tena mirehatra isorana ianao dia mitombositra dia Andriamanitra ilay hitahiry an'izany toe-ponao mafana amin'ny fitiavana azy zany dia mirosoatra any maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Tany tompona ranabavy Fabiola dia misaotra antsika rehetra any koa, misaotra ny ranabavintsika Sandorata amin'ny toriteny dia misaotra ny ranabavintsika Kodareonita amin'ny vavaka fanombohana dia misaotra nareo koa tonga teto raha tsy tetinareo dia nangingina rery teto zay. Raha mbola tsika ny amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tompo samy velona na soma tsara dao tsika dia eo neto rapitso amin'ny valora sasany tsika moka rapitso fa tsy amin'ny sivy sasany tarika ny fotoana eto mampionina amin'ny valo sasany ao amin'ny fandarina misy sandrato dia avy eo dia miasaka mivavaka amin'ny fiambenana. Rapitsika anao kilalao tokava maro daholo rapitso dia samy mahery tsy ny ankizy atao tsy nareo mpanaraka eto angeny mahazo mandray anjara fa na andro rapitso arinao vao tonga eto zay vao andray anjara rehefa mahamarina ianao dia mahazo loka dia tonga avaso samy matory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina hiarika ny tontolo andro afinaritra be tsika rapitso amarina ny herinandro samy tahiny tompo Kiradio point radio 1 mafanao menonjapeo Kiradio mandeha andro manala misy hotezaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rapitso verina fandarinao rapitso amin'ny folo zao fandarana zao amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito marina ariva koa mbola misy ny toriteny tahiny tompo daholo dia maherezatra ny hatrany ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Amen.